Falmiarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay fiangonana Christ-Embassy Madagasikara anio alahady fa 7 ny volana Jolay taona 2024 zao. Avefaliana foana no izarana anareo ny rafitsotiny famarinana izay nosoratany lelan'Andriamanitra Pasteur Krisoya Kilome izay filompanorina ny fiangonana Christ-Embassy manerana tany. Manasanao ary ihaino an'izao fampianarana an'izao manany fanahinao zao androany. Ny lohahevitry ny rafitsotsintsika anio ary dia hoe omano ny vavakao. Amen. Ny ten'Andriamanitra nalainy eto dia ao amin'ny mpitoriteny 5:2 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miresaka zava-poana na miteny vao misaina, aza maika loatra hiteny amin'Andriamanitra izay eritreretinao fa tianay ho re. Amen. Toy izao ary ny famelabelahany lelan'Andriamanitra koa manasanao hifantoka hatrany ary. Raha miresaka momba ny vavaka dia tsy maintsy fantatrao ny mahazava-dehibe ny fanomanana ny vavakao na ny vavaka izay ataonao. Ny vavaka dia tsy zavatra ataotao foana, mitaky fanajana sy fahatakarana ary fiomanana lalina izany vavaka izany. Hoy ny boky ao amin'ny mpitoriteny 5:2 ao amin'ny Baiboly vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza aingam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao, fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany, koa aoka ho vitsy ny teninao. Amen. Rehefa mivavaka amin'ny Tompo isika dia tsy maintsy manao izany miaraka amin'ny tanjona sady mazava. Ny hoe manomana ny vavakao dia midika hoe manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra ary mahafantatra fa izy no tsy toa. Ao anatin'izany ny fanomananao ny fonao, ny fifantohan'ny sainao amin'izay zavatra tianao ho resahana aminy ary manonona izany mazava sady tsotra ianao. Tsarovy indray izay nambaran'ny mpitoriteny ny 5:2 ao amin'ny tapan'ny farany hoe aoka ho vitsy ny teninao. Amen. Izany hoe fitinony ny vavaka ataonao. Mampatsiahy ny tenin'i Jesosy Tompo ao amin'ny Matthieu 4:7 izany manao hoe ary raha mivavaka ianareo dia aza manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ny amaron'ny teniny no hiainonao azy. Amen. Koa ahoana no ahafahanao mamintona ny vavaka ataonao raha tsy niomana ianao? Tsy manamevana ny fotoana laninao amin'ny vavaka izany fa kosa iomanana miaraka amin'ny tanjona ary tariny fanahy. Ny teny tsy voafetra sy ny teny maimaika dia tsy misy toerana eo anatrehany mpanjaka ny voninahitra. Omany izay lazainao ary manomboka androany. Rehefa manomana ny vavakao ianao dia mampifantoka ny sainao sy ny fanahinao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mametraka ny tenanao ihany koa hiteny teny feno finoana ary ihany koa teny feno hery. Anampy anao zany aka fotoana kely anoratana ireo zavatra tianao ho resahina amin'ny Tompo, saina ireo lafin-javatra eo amin'ny fiainanao izay anirianao ny fitariny sy ny fidirany antsehatra ary ny fitahiny. Eritrereto koa ireo hevitra sy fahalalana mety